fifaliana lehibe indray no androsoana tokantrantsika amin'ny alalan'ity fandarina mahafinaritra ity ary amin'ny anaran'i Jesosy dia ny fiadanan'Andriamanitra ny ho anao sy ny ankonanao satria fotoana lehibe izao ary miomana fa goavana ny zavatra omen'Andriamanitra anao fa tsy hoe hijery fotsiny ianao fa tena andray hivavaka isika ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy no ametrahanay sahady ny fotoana rehetra miasa eto ianao miasa amin'izay rehetra mandresy mahita ny fandaharana misaotra Andriamanitra fa velona ianao ary mikasika ny olona rehetra ary mitany mpanomponao izay mitondra ny hafatra ary amin'ny anaran'i Jesosy ampanginina ny feon'ny Satana misaotra Andriamanitra lehibe sy tsara indrindro amin'ny anaran'i Jesosy amen ovakitsika ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny epistily voalohany nosoratana nosoratany Jaona na hoe ny Jaona voalohany 5:4 ka hatramin'ny 9 izao voasoratra ny ao amin'ny tenin'Andriamanitra andeha ovakitsika rehetra ny Jaona voalohany 5:4 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra izy ilay avy tamin'ny rano sy ny rà dia Jesosy Kristy tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy no fahamarinana fa misy telo izay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà ary mifanaraka tsara izy telo raha mandray ny fanambaran'ny olona isika lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra fa ny fanambaran'Andriamanitra dia nanambarany ny zanany hatreo amin'ny 5 ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra eto dia milaza ny 1 manao hoe 4 azafady manao hoe fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao aleloia izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao inona moa le zavatra eto amin'izao tontolo izao fa inona no resentsika eto amin'izao tontolo izao haitsika rehetra zany hoe ireo olana fahotana ny aretina asany maizana fanaratsy krizy zany daholo misy eto amin'izao tontolo izao ary mihina fa mbola mahita mihoatra noho izay ianao be dia be ny lisitra eto amin'izao tontolo izao izay tena hoe hiadivan'ny olombelona eto amin'ity tany ity fa ny ten'Andriamanitra no dia milaza manao hoe wow izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao wow rehefa misy zavatra mitranga ohatra zao hoe teto amintsika zao teto ambony tany zao nisy aretina ohatra hoe peste nisy koa ohatra hoe loza voajanahary dia hoe entina hiadivana hoe lutte contre ny peste dia anao vaksiny tsika na hoe hiady momba ny covid tsika dia anao vaksiny entina andresena azy fa androany tenin'Andriamanitra milaza hoe inona no andresentsika an'ireo karazana olana zavatra ratsy izay manimba ny fiainan'ny olombelona eto ambony tany ity ahoana nentina andresena azany ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izay naterak'Andriamanitra dia maharesy izany ahoana moa izay naterak'Andriamanitra dia maharesy izany tena normalina be zany Andriamanitra ka izay naterany no maharesy izany fa iza moa Andriamanitra haitsika zao hoe rehefa miteraka ny omby dia inona ny naterany marina ny tenintsika omby rehefa miteraka ny alika dia inona ny naterany alika rehefa miteraka ny saka dia inona ny naterany saka ary rehefa miteraka Andriamanitra dia tsy hoe olona ny aterany fa rehefa miteraka Andriamanitra dia misy Andriamanitra kely zany be dia be oriavano izay naterak'Andriamanitra ireo Andriamanitra kely be dia be eto ambony tany ireo ny naterak'Andriamanitra iza moa zany naterak'Andriamanitra izany olona manao ahoana moa mbola olona aloha ny resantsika fa ny tena marina zany dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra itsony izy rehefa naterak'Andriamanitra fa tonga Andriamanitra kely izy fa inona moa no mampiavaka an'Andriamanitra ry havana ozy ny tenin'Andriamanitra hoe inona mampiavaka an'Andriamanitra dia ozy tsika hoe tsy hitan'ny mason'ny olombelo tsotra
misy Andriamanitra fa tsy hitan'ny maso ny olombelona tsotra. Manana hery ambony Andriamanitra, hery ambony ny aretina. Tsisy Andriamanitra resin'ny aretina zany. Tsisy Andriamanitra resiny hoe krizy politika. Tsisy Andriamanitra resiny hoe krizy ara-tsosialy hoe atsony misy dalo ka resiny zany ho ny Andriamanitra. Ayayay, tsisy Andriamanitra resiny zany mihitsy. Na hoe resiny olana ara-ekônomika ho ny Andriamanitra. Tena tsy hitako tsony koa zay vaholana za Andriamanitra satria nahoana mitotongana ny sandam-bola eto amboniny tany. Misy ny krizy ara-tsolika eto amboniny tany ka za koa za Andriamanitra de sepitra tsy afaka manao na inona na inona. Tsia. Tsy saron'izany Andriamanitra. Ozy izy mibokyn'ny Timoty, andongintsika hijery momba an'Andriamanitra hoe izay tena tsy angano fa efa Andriamanitra amin'izao fotoana izao izay nisy hatramin'izay. Ozy ny tena Andriamanitra ato amin'ny boky voalohany izay soratan'ny Timoty na hoe Timoty voalohany. Izao voasoratra ato amin'ny Timoty voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Timoty voalohany toko voalohany 7:10. Timoty voalohany toko voalohany 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy zao voasoratra manao hoe ary ho an'ny mpanjaka tsy manataloha, tsy mety maty, tsy hita de ho an'Andriamanitra tokana ihany ane ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Wow. Voalaza aloha fa mpanjaka, ho an'ny mpanjaka. Rehefa milaza hoe mpanjaka tsika de misy fanjakana, misy fahefana. Tsy manjaka fotsiny Andriamanitra de hoe mijoro hoe za no mpanjaka, fa manjaka amin'ireo karazany zava-misy eto amin'ity tany ity, amin'ny zava-mananana eto ambonin'ny tany de manjaka amin'izany Andriamanitra. Amin'ireo tranga, ohatra hoe loza, ohatra hoe krizy eto ambonin'ny tany, manjaka amin'izany Andriamanitra. Na koa hoe voafian'Andriamanitra zany rehetrarehetra any. Reo karazana korotana krizy eto ambonin'ny tany de voafian'Andriamanitra satria mpanjaka Andriamanitra. De io zany Andriamanitra izany rehefa miteraka de mpanjaka ohatra azy koa. Tsika rehefa nahita mpanjaka ohatra hoe mpanjaka ny Angletera zao de ahoana? Prince filazany zanany lahy, prince na hoe prince, zany hoe zanaka lahy mpanjaka. Rehefa miteraka ny mpanjaka de prince na princesse izany no zanany. Voalazany tena Andriamanitra tena mpandohana mantsy fa izay nateraka Andriamanitra de maharesy zao tontolo zao. Raha mpanjaka ny Andriamanitra de zao mpanjaka ihany koa zany, na hoe zanaky ny mpanjaka ny zanany. Satria naterany. Izay nateraka Andriamanitra zany de prince lahy, prince vavy. Andriamanitra zany mpanjaka izy. Mpanjaka Andriamanitra. Halleluja, mpanjaka Andriamanitra. Mahafantatsika zany hoe mpanjaka zany. Eto amin'ny firenena malagasy de ny fahefana faratapony de ny filohan'ny repoblika. Manana fahefana zany. Raha mandalo eny amin'ny arabe zany de izao hoe tsy maintsy miisaka na hoe mamelala azy ireo fiara rehetra, na tena lehibe taky ny ahoana ary izy, na camion izy zany, na fiara vaventy izy zany, na fiara salatsalana izy, na madinika, de mandalo ny manam-pahefana de izao hoe tsy maintsy miisaka. Te laza aminao koa hoe mpanjaka Andriamanitra, manana fahefana faratapony, na inona zavatra manakatsaka eny an-dalana de mikisaka rehefa mandalo ny mpanjaka. Tsy maintsy mikisaka rehefa ny mpanjaka no mandalo. Voalazany tena Andriamanitra fa mpanjaka Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe mpanjaka Andriamanitra. Zany zay zavatra etretsika hoe manana hery eto manana hery zany hoe ny herin'ny atsika, ny herin'ny aretina, misy hery zany. Misy hery daholo zany rehetrarehetra zany. Fa Andriamanitra de manjaka amin'ireo karazana hery rehetra izay misy eto ambonin'ny tany. Voalazany tena Andriamanitra ihany koa izy ny tena Andriamanitra hoe 7:10 ary ho an'ny mpanjaka tsy manataloha. Wow, tsy manataloha. Tsisy namorona an'Andriamanitra fa izy no fiandohana. Izy no fiandohana tsy manataloha Andriamanitra. Ary zao koa voalaza hoe izy de tsy mety maty. Amen. Tsy mety maty Andriamanitra ry havana.
tsy mety maty Andriamanitra. Izany Andriamanitra. Mazava ho azy zany fa rehefa miteraka Andriamanitra de izao Andriamanitra kely tahaka azy izay naterany. De ozy izy ihany koa hoe izao koa voalazany hoe tsy hita. Wow! Andriamanitra zany de zay mampiavaka azy tsy hita. Tsy hita maso izy kanefa izy misy. Izany mampiavaka an'Andriamanitra izany de anambarana amintsika hoe fa nahoana ny Baiboly, nahoana ny tenin'Andriamanitra, nahoana jaonany eo amin'ny epistily no milaza fa izay nateraka Andriamanitra, milaza olona izy io, nateraka Andriamanitra de maharesy izao tontolo izao. Tianao ve ny haresy izao tontolo izao? Mila teraka Andriamanitra ny olona anankiray de andresy izao tontolo izao. Na inona zavatra tokony tsy maintsy resena atao amin'izao tontolo izao. Betsaka ny olombelona eto ambonin'ny tany ary mampiavaka ny olombelona hony haitsika loatra inona ny natorantsika olombelona, mpanota isika. Rehefa olombelona zany de resy ny fahotana daholo rehefa tonga saina amin'ny maha olombelona azy. Fa zao kosa nefa rehefa tonga teraka Andriamanitra ny olona anankiray de lasa manana hery lehibe tsy hita maso, tsy hitovizany amin'ny olona ka aresy izao tontolo izao. Anisan'izany ny fahotana. Mba fantatsika moa fa ireo fototra na loharano izay niavian'ny fahotana de tsy hoe avy amin'ny olombelona tsotra fa amin'ny hery tsy hita maso izay tsy Andriamanitra fa Satana no anarany. Mazava ho azy fa raha maha olombelona tsotra hita maso no entina andresena io fahotana io de ny sombony ihany no resitsika. Ozy ny olona sasany zany indray aloha de tsy angalatra zany mihitsy satria tsy io ny fahotana mamatotra azy. Fa misy olona zao afatotra zany atao hoe ohatra hoe afatotra zany atao hoe masturbation izy ka manao an'izany 5 fois par jour ary mamatotra ny fiainany zany de tsy resiny zany fa mila herin'Andriamanitra izy, mila teraka Andriamanitra izy de anana hery entina andresena zany satria fanaratsy zany. Ny fanaratsy de tsy hita maso izy kanefa mipenetra ao anatin'ny olona ary mampahory olona maro. Voalazany ten'Andriamanitra any amin'ny Luka 4:20 de i Marie Magdalena de 20 nisan'ny fanaratsy izay namatotra azy. Fa Jesosy nanafaka azy tamin'izany. Ny fahatongavantsika ho zanak'Andriamanitra, isika nateraka Andriamanitra de men'Andriamanitra izany hery izany entina anafahana, aniliana, andresena ireo karazana fanahy izay fotsy ny fijaliana zanak'olombelona eto amin'ity tany ity. Fanahy no mamatotra ny fiainan'ny olona. Ka rehefa tonga sainan'ny olona anankiray andresy an'izany. Ho antsika zany izay efa zanak'Andriamanitra rehetra de tsy tokony anaikitsika ho resen'ny saintsika. Zao mantsy rehefa tsy fantatry ny olona ihany koa hoe ohatrany ahoana fahefanananany de tahaka ny tsy manana ihany izy. Be de be ny olona izay namelan Jesosy hiditra ao anatiny satria izany no fidirana ho zanak'Andriamanitra araka ny Jaona 1:12 de ny fidirana ho zanak'Andriamanitra de ny mampiditra an'Andriamanitra Jesosy hiditra ao anatsika. Ny tsirairay avy mampiditra azy hoe za zao mampiditra an Jesosy de miditra any anatinao izy, tsotr'izay fa ianao mihitsy mampiditra azy, zay izy vao miditra. Ianao mihitsy mamela azy hiditra ao anatinao, zay mahatonga antsika hoe miteny hoe Jesosy midira ato anatiko ianao. Zay izy vao miditra. Hoe tena resy lahatra androany fa velako Jesosy hiditra ato anatiko. Iza zay tompony tenako, iza zay mana-tsafidy manokana ny amin'izay tokony ataoko. Inona ny safidinao? Hampandroso azy ve? Raha miditra ao izy de ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Ary voalazany Jaona hoe aresy an'izao tontolo zao. Be de be ny olona miteny za ohatra ny tsy mino hoe misy olona tsy manoty zany tsony satria zay fomba fisainana zay satria fantany ny olombelona de zay ny natiorany manoty izy ary tsy maintsy manoty izy. Fa izao rehefa tonga zanak'Andriamanitra izy marina lazain'Andriamanitra hoe maresy an'izao tontolo izao izy satria nahoana reo karazana hery maizina zay namatotra azy de izao hoe le Andriamanitra miditra ao anatiny de ambony manjaka matsindry ireo karazana hery maizina mampanota, ireo karazana hery maizina mitondra aretina, tsy haiko fampisaviana eo amin'ny fiainanao, matsindry an'izany Andriamanitra. Wow, tsisy maresy an'Andriamanitra zany
ianao ve de mahita fa misy maresy an'andriamanitra tsisy tompoko fa andriamanitra ny ambony indrindra andriamanitra mahery indrindra ka raha miditra ao anatsika andriamanitra avelantsika hiasa andriamanitra avelantsika hetsitra andriamanitra de ho tonga zanantsika ary tsy hoe zanany fotsiny fa resy an'izao tontolo zao mahafantatsika moa mijaly zao tontolo zao very-hevitra zao tontolo zao very-hevitra hoe ataoko ahoana aiza ny voako amin'ity lalana ity fa ny olona izay nateraka andriamanitra ny olona izay manana an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany de voalazany tenin'andriamanitra hoe ireo nateraka andriamanitra de maresy izao tontolo izao satria nahoana raha hiteny isika hoe raha ohatra zao marary ny olona anankiray nanomboka nanaiky an Jesosy eo amin'ny fiainana izy ka hiteny hoe tsy manaiky ireo amin'ny fiainako tsony ty fivitosana ity tonga de miala izany tsy hoe izao pastera ihany na izao zay mitorony tenin'andriamanitra aminao ihany no anana fahefana amin'io aretina zay mahazo azy io amin'ny fiainan'ny olona anankiray fa nizana izy niza vonina ampandroso an Jesosy amela azy hiditra ao anatiny de anomboka ateraka andriamanitra izy ka hiteny koa izy hoe ny cancer maty am'izay fa ny olona mantsy de tsy fantatry ny olona zany fa namino an Jesosy ary izy indray no miteny hoe za voan'ny cancer ozy tsy mety zany fa izy tokony hiteny hoe ny cancer tsy afaka mivelona atao anatiko tsy afaka mandresy azy zany satria nahoana efa nentin' Jesosy zany Jesosy zay miditra ao anatsika efa naresy reo karazana aretina rehetra efa nentina zay ny antony kapohana azy ny mpandinika ara-meditsina na reo mpitsabo de mahalala fa ny 7 sokajiana 7 ny aretina eto ambonin'ny tany ka Jesosy de efa nokapohana iny 7 inona ny dikan'izany efa lasany any daholo ny aretina rehetra ka amin'ny fotoana anankiray amin'ny fotoana zay tenenan'ny olona zay nampandroso an Jesosy sa hiteny izy ary ino izy hiteny hoe io aretina ohatran'izao io tsy haiko inona karaza diabeta ka hiteny izy manao hoe ny diabeta mitsahatra resiny zany diabeta zany fantrana koa ve resiny zany wow tonga extraordinaire izy tonga olona hafa mihitsy izy izay nye no ambarany tenin'andriamanitra hoe izay nateraka andriamanitra de maresy zao tontolo zao ry havanao tsy maresy zao tontolo zao diplôma mety azahoana vola ihany tsy ratsy zany ilainy zany fa tsy mahasolo an Jesosy zany tsy mahasolo an'izany nateraka andriamanitra zany satria rehefa manana an Jesosy sika de maresy an'izao tontolo zao hoe zao tontolo zao zany de tena hoe mampiditra zavatra maro reo karazana herina satana herina famisaviana herin'ny fantrana herin'ny olana isan-karazany misafotifoty eto amin'izao tontolo zao ny zanak'andriamanitra rehetra de nomena fahefana ifeny krizy eto amin'ity tany ity manana fahefana ifeny toe-javatra sarotra rehetra eto ambony'ity tany ity fa saingy zao kosa nefa mila mino an'izany izy aroanao izy amaranako azy amin'ny tapany faharoa azafady izao voalaza hoe ahoana izy le jauna teo eno inge ary ny fandresena zay eti maresy zao tontolo zao dia ny fonotsika andininy fadiny iza moa no maresy zao tontolo zao afa-tsy zay mino fa Jesosy no zanak'andriamanitra mba azotsika onona ve hoe mino afa Jesosy ny zanak'andriamanitra inona ny dikan'izany mino fa i Jesosy zanak'andriamanitra io de ato anatiko io ka ninninna ao anatin'ny raha hoe zay novaintsika tamin'ny razantsika tany hoe zay de manana aretin'ny raha ohatr' zao rehefa mino an Jesosy zanak'andriamanitra isika niditra ao anatsika ka hiteny atao hoe finoana mantsy de tsy hoe za mino atao anatiko ato fa ny finoana de voalazan'ny ten'andriamanitra amin'ny Romanina ary androany de ampianatra antsika hoe mba tena mino tokoa ve tsika matotsika resy tsy mino tsika izay tsy inotsika le izy de tsy pratika etsika foziny Romanina 10 hoe amin'ny anaran'i Jesosy andininy 7 manao hoe satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia hovonjiny ianao
rehefa nambara tamin'ny olona anankiray izay malemy ary mipetraka teo ambonin'ny seza roulante na seza fipetrahan'ny olona malemy zany teny zany tsy nametra tanana taminy akory mpanompon'Andriamanitra fa tonga de azony zany de nitsangana teo amin'ny seza izy ary sitrana izy ray minitra tao anatin'ny fraction de seconde de niasa teo ny herin'Andriamanitra tonga de nanatanjaka ny tongotra malemy de niazakazaka izy tsy fantatra hoe ahoana ny aretinao am'izao fotoana izao tsy haiko hoe inona zavatra mahazo anao ozy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny vavanao ny kena andao anaiky isika androany anaiky an Jesosy fa zanak'Andriamanitra izy avelatsika hiditra ao anatsika izy de hiteraka atsika ho zanak'Andriamanitra ka hiteny amin'ny vavantsika sika ino amin'ny fotsika hiteny amin'ny vavantsika fa io Jesosy Kristy io de nitondra izany aretintsika izany voalazany ten'Andriamanitra fa ny finoatsika an'izany de atonga atsika aresy izao tontolo zao inona zao tontolo zao mbola manindritsindry anao na inona na karazana inona na hery ahoana mety hoe eto amin'izao tontolo zao mbola mamatotra ny fiainanao milaza aminao androany fa raha tonga ao amin'Andriamanitra ianao raha tonga ho zanak'Andriamanitra ianao ahoana zany miditra ho zanak'Andriamanitra izany mampandroso an Jesosy izany ny andehanantsika miaino zay lazainy Jesosy satria ny zanak'Andriamanitra voalazany tenin'Andriamanitra ohatra zao hoe ohatra tsotra amin'ny fiainana andavanandro hoe ny fiara de any amin'ny tranona fiara na any amin'ny garage ny zanak'Andriamanitra koa de any amin'izay misy an'Andriamanitra any amin'ny tranon'Andriamanitra zany hoe ny zanak'Andriamanitra izay mampandroso an Jesosy ao anatiny ka mamelona ny teniny hiasa amin'ny alalan'ny fandehanany any am-piangonana izany ny olona izany no anana finoana velona ao anatiny ka izao hoe andresy ireo karazana olana sy krizy izay mamatotra ny olombelona eto amin'ity tany ity ary mezaka mandresy sy manao zay akivy sy amotika ny olombelona eto amin'ity tany ity ny olona tahaka izany de andresy ny olona izay mino an Jesosy ahoana ny ahafantarana fa mino an Jesosy amin'ny vava tsy tokony anaiky ny olona mino an Jesosy fa marary izy fa tokony hiteny izy fa salama izy satria efa nentin' Jesosy ny aretiny tsy mino zany ny olona mbola miteny marary fa ny finoana de milaza amin'ny vavany fa efa nentin' Jesosy ny aretiny ka raha iny ny olona anankiray de hovontsena izy laza aminao rehefa nambara tamin'ny olona anankiray izay narary tany amin'ny hôpitaly zao teny izao de nanomboka inino izy de zao ny teneniny andeha hody satria sitrana tsy marary intsony gaga ny dokotera natao ny fitiliana anazy aveo negativa ny zavatra rehetra fa sitrana izy ny finoana de mahatonga an'Andriamanitra miasa ka mampandresy atsika tsy fantatra hoe inona zava-misy ao amin'ny fiainanao anomboka anaiky ve ianao ampandroso an Jesosy wow tena tian'Andriamanitra ianao mahenao zao afatra izao ary tsy ny aretina ihany fa reo fantrana reo karazana olana maro isan-karazany Jesosy Kristy izy fotoana tena mieritreritra mantsy ny olona hoe Jesosy no mety manasitrana hoe fa raha ny vola angamba ny aizy ka Jesosy banque mondiale ka Jesosy banque centrale ka Jesosy mpahay manamboatra vola fa naseho an Jesosy hoe vola ve ny olanareo sakafo ve ny olanareo de tao amin'ny taona toko fahenina de nambaran Jesosy hoe mofo anaky 10 ara vitako mahavoky anareo 15,000 5,000 ny lehilahy fa vehivavy zany ray alina ny ankizy mbola tsy hay farafahakelina zany 5,000 sy ray alina ny olona no velomin' Jesosy tamin'le mofo anaky 10 sy trondro 2 wow izany ny compétence an Jesosy na fahaiza-manao an Jesosy alleluia ny fanatonana an Jesosy tsy kisendrasendra na kirendrarendram-piainana fa tena hoe fiainana goavana indrindra ary tsy misy maresy eto amin'ity tany ity riavanao izany no hitoman'Andriamanitra anao izany no hitoman'Andriamanitra anao hoe avy koa ianao hoe fa vonina mpandresy ianao amin'ny tontolonao rehetra na karazana fanahoana mamatotra ny fiainanao tsisy tsy iain'Andriamanitra izy lay mpanjaka tsy manataloha voalazany tenin'Andriamanitra tsy mety maty tsy hita izany Andriamanitra ka raha mino an Jesosy ianao de izao hoe anaiky an Jesosy ianao de ho tonga zanany ary andresy iza ozy izy no maresy an'izao tontolo zao tsy misy ireo izay maresy an'izao tontolo zao de ireo izay naterak'Andriamanitra tsy ireo izay manana bomba akory tsy ireo izay manana avion be de be akory tsy ireo izay manana jet akory fa ireo izay naterak'Andriamanitra no maresy izao tontolo izao wow tsara loatra zany
tena tsara loatra zany tsy resaka zany fa tena marina andresan'izao tontolo zao tsika rehetra izay tonga zanak'andriamanitra manonan'ireo olana zay mandalo amin'ny fiainantsika tsy tokony hijery fotsiny tsika hoe andriamanitra mba avao ny olako fa nomena atsika ny hery andresena azy ka itenin'ny olana isika jesosy inge jerevo tsara rehefa tonga ny olana araka marika 4:35 rehefa tonga ny olana de ripetira tam'izany de ohatra ny kafary zay le fiteny azy hoe ty jesosy ty de mijery fotsiny jo za mba manompo anazy ihany tena mijaly mandritra n'izao fotoana zao be de be kristianina ohatra zany fa jesosy tonga mahafantatra ny atao amin'ny olana de nitsangany jesosy ka niteny hoe mitsahatra ianao ry ranomasina io olana eo amin'ny fiainantsika io nge tsy hoe andriamanitra mba avao ny olako fa rehefa manana an jesosy ny olona de manana fahefana ny olona andresena ka miteny hoe ny olana de rava ny kristy de mitsahatra ary omen'andriamanitra fahaizana sy fahatakarana hoentina andresena izany ry havanao zanak'andriamanitra izany no maharesy an'izao tontolo zao ary ity afatra ity de itaona atsika ho tonga zanak'andriamanitra hoany zany hoe tonga atsika hanana finoana satria ozy izy hoe nentina mandresena n'izao tontolo zao sy de ny finoana zavatra roa zany lazay ny tenin'andriamanitra hoe ho tonga zanak'andriamanitra tsika ahoana tonga atsika ho tonga zanak'andriamanitra tsy hoe mihinana vary tsika de tonga zanak'andriamanitra fa mila mandray an jesosy mampiditra azy averiko zay teny zay mampiditra azy tsy hoe rehefa mamaky baiboly ianao de tonga zanak'andriamanitra fa mila mampiditra azy miditra ao anatinao tena velanao hiasa isan'andro isan'ora isa-tsegondra eo amin'ny fiainanao jesosy andriamanitra ny fanan'andriamanitra ary ao anatin'izany de isitraka reo arena be izay voalazan'ny tenin'andriamanitra momba atsika tsy voambara ao anatin'izao fotoana zao fa mila misy zavatra voambara ety anatin'ny fampelezam-peo na aty amin'ny fahitalavitra fa mila mandeha tsika makany am-piangonana mba ahafantarantsika izany hoe inavy ireo zavatra raisiko amazanak'andriamanitra satria ny zanaka de mpandova zany zao anankiray mandova inona ao ny fanamasina izany fanamasina zany tsy resaka fotsiny zany fa tena andriamanitra fanahy raison'ny olona zay zanak'andriamanitra ary izany no atateraka itenin'andriamanitra hoe atonga atsika andresan'izao tontolo zao ary ny zavatra faharoa de lazay ny tenin'andriamanitra koa de ny finoana de amin'ny alalan'ny fandrenesantsika ny afatr'andriamanitra noho izany manasanao mpitiavana zay nanaiky an jesosy ao amin'ny fiainanao ary ho tonga any aminatin'ny fiangonana zay ahafahanao hitombo amin'ny finoana ka andresy fiainana feno fandresena fiainana miavaka fiainana feno fahombiazana ary tsy eto tany ihany fa indrindra fa hatrany an-danitra izany aleloia ny voninahitra de ho an'andriamanitra lehibe ahafahana mizara izany afatra izany ivavaka isika voninahitra ho an'andriamanitra fa tena natsapy ianao ary hitomanay ianao manokana fiangonana Refy Androndrakely eto Antananarivo ao Androndrakely anasana ianao fotoam-bavaka amin'ny 9 maraina isaky ny alahady amin'ny 8 amin'ny 10 amin'ny 12 ary amin'ny 2 amin'ireo faritra ihany koa any amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara de maro ny fiangonana Refy izay anasana ianao ahafahanao mitombo amin'ny finoana ka andresy an'ity zao tontolo izao ity mba nasanao zay tompoko tongava amin'izany fotoana rehetra izany de hivavaka isika isotra n'Andriamanitra lehibe ny amin'ity fotoana ity raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao izahay ny dera ny haja ny voninahitra de omena ianao ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ninona olana eo amin'ny fiainan'ny olona de mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy izany misaotra tompony amin'ny famangina olona maro amanaliny voavonjy amin'ny alalan'ny afatra izany amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy amen de manao velomantsika rehetra tahin'Andriamanitra tompoko